Aiza ny mpianakavy ô? Isakafo re! Sakafo panahy! Anio, iarahantsika amin'ny mpitandrina Rasoa manana Marie Thérèse. Dia fifaliana ho indray no miarabanao ary manonona ny fiadanan'ny tompo ho aminao naiza ny toerana misy anao. Mirary soa manokana ho anao tsy salama ny tompony ampahery sy ombanao ary anasitrana ny aretinao. Andeha hiombona amin'ny vavaka isika izao, ivavakantsika. Andriamanitra rainay o, rainay be fitiavana sy be indrafo ianao, rainay namonjy anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo zanakao. Misaotra anao zahay noho ny fitiavanao betsaka izay tsy voatanisanay. Misaotra manokana ny amin'ity andro anio ity indray izay mbola nahazahoanay tombonandrom-pahavelomana, fa tsy voavidin'ny vola aman-karenanay izany fa omenao ho anay tsirairay avy, ka dia misaotra indrindra. Andriamanitra, ny teninao izay mbola malalaka eto amin'ny firenenay enga ny anan-kery foana amin'ny fiainanay, ka hitondra fantsiana sy fampibebahana, fampahirezana ihany koa, ary hafanay miorina amin'ny finoana. Tompo malalo, ankehitriny ary izahay dia iaino ny teninao indray, la iaina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofon-drehetra. Dia mitenena mandrakariva ianao, mampiasa ny mpanomponao ilaza tsara izay hafatra avy aminao tompo ihany. Dia aoka fanainao masina ameno anay na ny tenako mitondra ny hafatra mba hahazo hatrany na ny mpiaino ihany koa dia tsisy overmaina ny antony tolokonay eo an-tongotrao miaino ny hafatrao fa tenao fiainanay ny teninao. Dia mitenena tompo fa miaino anao zahay, ataonay mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy maminay. Misaotra indrindra tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity anio ity indray dia ny Lioka 9:9 andininy 12 ka hatramin'ny 4:30. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany. Ary tamin'izany andro izany dia lasa nakany an-tendrombohitra Jesosy mba hivavaka, ary naharitra ny vavaka tamin'Andriamanitra nandritra ny alina izy. Ary noho ny maraina ny andro dia natsoy ny anatona azy ny mpianany, ka nifidianany 12 lahy izay nataony hoe apôstôly. Dia Simona izay nataony hoe koa Petera, sy Andrea rahalahiny, sy Jakoba sy Jaona sy Filipo sy Bartolomeo, sy Matio sy Tomasy sy Jakoba zanaky Alfeo, sy Simona izay atao hoe Zelota, sy Jodasy zanaky Jakoba, ary Jodasy Sakriota ilay tonga namadika azy. Ary Jesosy niara-nidina tamin'ireo dia nijanona teo akamarenany izy sy ny mpianany maro mba amin'ny vahoaka betsaka avy tany Jody rehetra sy Jerosalema, ary avy tany amoron-dranomasina any Tiro sy Sidona, izay tonga mba hiaino azy sy hositranina amin'ny aretiny. Ary izay nampahorian'ny fanahy maloto dia nositraniny. Ary ny vahoaka rehetra nitady hanendry azy satria nisy herin'ny ala taminy ka nahasitrana azy rehetra. Ary Jesosy dia nanompo ny masony tamin'ny mpianany ka nanao hoe, sambatra ianareo malahelo, fa anareo ny fanjakan'ny lanitra, anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Sambatra ianareo no ankehitriny, fa hofikisana ianareo. Sambatra ianareo mitomany ankehitriny, fa hiome ianareo. Sambatra ianareo raha halan'ny olona ka ariny sy aratsiny, ary lavony toy ny zavatra ratsy ny anaranareo noho ny amin'ny zanak'olona. Mifalia ianareo amin'izany andro izany, ka mipita fa indro lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra, fa izany ihany nataony razany tamin'ny mpaminany. Fa lozanareo izay manan-karena kosa, fa hifahazonareo izay mahafa-po anareo. Lozanareo izay voky ankehitriny, fa mbola honoana ianareo. Lozanareo izay miome ankehitriny, fa mbola ory sitomany ianareo. Lozanareo raha milaza soanareo ny olona rehetra, fa izany nataony razany tamin'ny mpaminany sandoka. Kanefa hoy izao aminareo izay miaino, tiavan'ny fahavalonareo
manaova soa amin'izay mahakala anareo, misaora izay manozona anareo ary mivavaho an'izay manisy ratsy anareo. Raha misy mamely ny takolaka ao anankiray dia atolory azy koa ny anankiray, ary raha misy maka ny lambanao aza lavinao na dia ny akanjonao aza. Omeo izay rehetra mangataka aminao, ary raha misy maka ny anananao dia aza manaraka izany aminy, ary arak'izay tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa. Fa raha izay tianareo ihany no tianareo, inona moa ny soa tokony ho azonareo? Fa na dia ny mpanonta koa aza mba tia izay tia azy, ary raha izay manisy soa anareo ihany no asianareo soa, inona moa ny soa tokony ho azonareo? Fa na dia mpanonta aza mba manao isany ihany. Ary raha mampisambotra izay antenainareo fa mbola anonitra ianareo, inona moa ny soa tokony ho azonareo? Fa na dia mpanonta aza mba mampisambotra ny mpanonta, andraisany toraka izany indray. Fa tiava ny fahavalonareo, ary manaova soa dia mampisambora, ka azakivina amin'inona na amin'inona dia ho lehibe ny valim-potianareo ary ho zanaky ny avo indrindra ianareo. Fa izy mora fanahy amin'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy. Aoka ho mpamindra fo ianareo mba ho tahaka ny rainareo mpamindra fo. Amen. Ry havana dia mbola ho ampitomboina ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Jesosy Kristy nanao alim-bavaka teny tendrombohitra fahizay. Vita ny vavaka, naraina raha teo ny andro, ny fidin'ny mpianatra izy. 12 lahy samy manana ny sainy, ary Jodasy aza moa no fidiny ihany koa, na dia efa fantany aza ny amin'ny any aoriana any fa hamadika azy Jodasy no fidiny satria notezainy sao mba hifidy ny fiainana mandrakizay. Ry mpanompo namako, isika koa anie ny aretan'ny tompo vavaka alohan'ny andraisan'ny fanapahan-kevitra hoe ho fidiko ho mpianatra ho mpiara-miasa amiko ho mpanompoko ranony, natsoiny tamin'ny anarantsika tsirairay avintsika. Fidiko ianao izy ho mpiara-miasa amiko. Hoy izy eo amin'ny Jaona 5:19, tsy anareo mifidy fa izany mifidy anareo. Koa aoko ary mba ho sarobidy amintsika izany fiantefan'ny safidy ny tompo tamintsika izany. Izy ilay tompo, izy ilay mahagaga, kanefa dia nifidy asianao. Tsarovy anie ry havany, tsy hoe olona ranjanana be ihany no fidiny, na manam-pahaizana be ihany no fidiny, na manamahy izy be azy ihany eto amin'ny firenena fidiny. Tsy mba ohatra izany ny fijerin'ny tompo sy ny fomba fifidiny, fa tena mijery izy ary dia ao anatin'ny safidy ny tompony terana misy asianao. Tsy hoe koa izay tena tsy nandia fianarana sy malemy kely satria ireny no azo ambakaina, tsy ohatra izany mihitsy ny fijerin'ny tompo hoe, fa tena mifidy karazan'olona izy toa asianao ho mpiara-miasa aminy. Dia alao tena ataontsika sarobidy amintsika izany fifidianan'ny tompo izany. Zary havana rehefa mandinika ny fiainako sy ny hoe ny fidianan'ny tompo anao hoe zavy no fidinao, dia tena rehefa mandinika lalina matetika manao an'izany mamerimberindesina kely, dia izao hoe tapenako ny tanako ny vavako dia ny ranomasoko no mipotrapotraka. Teny azo atao dia mamerina hatrany hatrany ilay fitoriana fitiavana amin'ny Jesosy ihany koa. Izy no efa nitory izany meloha araka ny voalazan'ny apôstôly Jaona, dia hoy indrindra izy hoe ao amin'ny Jaona 1:7, isika tia hoy izy satria izy efa tiantsika taloha. Dia mahatsiaro an'izany mihitsy hoe endrena izany fitiavan'Andriamanitra, ary dia ampatsahiviny mandrakariva fa fitiavana mandrakizay no hitiavany atsika. Dia ny anahy manokana ny ataoko rehefa mandinika lalina ohatr'izay hoe zavy tompo no fidinao dia tena arak'izay hoe mipotrapotraka izay ny ranomaso, dia mandoatra ny eo am-pohatrany, tena tia ny amiko manontolo, ny fiainako manontolo mihitsy, tsisy atakaloko anao fa ianao ny voalohany amin'ny fiainako, tena tiako ianao Jesosy. Dia tena mahafinaritra anie izany. Dia ianao mpiaino koa zao dia mieritreritra mihitsy mandray izao tenin'Andriamanitra izao hoe izaho koa toy izany. Mahafinaritra be ho an'izay rehetra mbola tsy ao anatin'ny tena mahatsamba an'izany fitiavan'i Jesosy izany, ka mbola mizara ny fitiavany ary amin'ny sampy, ary amin'ny filàny izao tontolo izao, mitaona anao
ao am Jesosy ny tena fitiavana ary ahitana fifaliana tena maharitra ary tsy mandratra fa ny fitiavana izay azo avy any amin'ny olona na ny heverina fahafilamatra eto amin'izao tontolo izao ao anatin'ny ray mpimaso fotsiny mihodina ny zavatra rehetra ary dia tonga amin'ilay fiteny hoe mihodina eo amin'ny fiainan'ny olona izay ohatr'izany ny tany aman-danitra satria nahoana tsy ilay tena fitiavana no ametrahany ny fiainany. Eny ary roso indray tsika izao nidina avy eny tendrombohitra Jesosy rehefa voafidy ny mpianatra dia niara-nidina tamin'ny mpianatra izy ary dia nakeo ankamarenana izany hoe amin'ny tany marimarina fa tsy tery amin'ilay avy any tendrombohitra dia amin'ny kilisalisa. Efa nisy olona marobe anantona an Jesosy, manao ohatra kely tsika izany maka sary an-tsaina ohatrany hoe Jesosy malala sy ny mpianany avy any anaty rova any dia andeha amin'ny kisilasila ary dia tonga eo amin'ny Mamasina dia eo amin'izay ny fihaonam-be. Dia rehefa tonga teo amin'izany tany marina be izany dia be amin'izay ny olona vahoakan'Andriamanitra izay liana tonga iaino ny tenin'Andriamanitra tamin'izany toeran'izany. Nitory teny amin'izay ary Jesosy malala ary inona ry havana no tao ampony ka navoaka no andrety mangeta eta be dia be tao anatin'izany maro ny narary, maro ny voagejany fanahy maloto araka ny voalazan'ny soratra masina ary dia nositranina fa tsisy ny alamaina tao anatin'izany. Inona no nitory-teny nataon'i Jesosy ho an'ireo vahoakan'Andriamanitra ireo? Hitantsika teo amin'izay ary fa hasambarana fanomezana toko sy fanantenana ka ho indrindra izy hoe sambatra ianareo malahelo fa anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Fa maninona moa Jesosy no niteny an'izany ry havana? Koa satria fomba fijery teo amin'ny jiosy tamin'ny andron'i Jesosy no hoe rehefa manan-karena dia akasitrahan'Andriamanitra ilay olona fa rehefa mahantra dia tsy akasitrahany. Izany no nahatonga ny fariseo nanesoeso ny tompo tsy tsapany ry havana fa na izy mpanesoeso an Jesosy tompo io azany ka tsy velony tsy tonga teto an-tany raha tsy ny fanapahan-kevitra izay niarahan'i Jesosy tamin'Andriamanitra rainy araka ny Genesis 2:20 dia hoe andeha isika hoy Jehovah'Andriamanitra hanao olona tahaka antsika dia tahaka ny tarehintsika. Fa iza moa no nresahany tamin'izany? Moa tsy ilay zanany ve ilay efa tao aminy hatramin'ny voalohany? Ny zavaboary ihany koa izao rehetrarehetra hitantsika izao sy ny tsy hitantsika na ny any amin'ny lalina indrindra, iza moa no nanao ny ranomasina tsy ohatra ny tany maina? Iza no nahavita ny rivotra? Iza no nahavita ny masoandro? Nametaka polina ngoza be teny amin'ny lanitra teny? Iza no nanao izany? Araka ny Jaona toko voalohany andininy fahatelo andao indray lovakitsika vetivety filazan-tsaramasina araka ny Jaona toko voalohany dia ny andininy fahatelo. Izao ny voalaza amin'ny anaran'i Jesosy: izy no nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray aza. Mazava be zany kanefa ireo fariseo sy ny sisa dia namingavinga an'i Jesosy satria nahoana? Nijery ivelany. Jesosy manko dia tsy mba miretirety be toy ny hafa dia izany no mahatonga an'ireo mamingavinga azy kanefa ny ao amin'i Jesosy daholo ny harena rehetrarehetra. Fa izao ry havana, tsy ny haren'ny tany no nahamaika an'i Jesosy Kristy fa ny hamonjy fanahy very. Izany Jesosy fitiavana malala antsika io ry havana malala ka hoy izy tsy tamin'ny vahoaka tamin'izany fotoana intsony rehefa ho antsika ankehitriny raiso izay tandrify anao. Sambatra ianareo malahelo fa anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Sambatra ianareo noana ankehitriny fa hofikisannareo. Sambatra ianareo mitomany ankehitriny fa iome ianareo. Sambatra ianareo raha alan'ny olona ka ariny sy aratsiny ary lavo ny toy ny zavatra tsy ny aminareo noho ny amin'iza hony noho ny amin'ny zanak'olona. Dia ahoana ozy ny 7:20? Mifalia ianareo amin'izany andro izany ka mipita fa indro lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra. Ry havana, manan-katenaintsika ary tsy hoe eto amin'izao fiainana izao dia miady reritsika eo anatrihan'izany rehetrarehetra izany satria tena misy ny mampalahelo, tena misy ny ranomaso, tena misy ny amin'ny tsirariny, tena misy ny zavatra manjo maro samihafa. Fa ao anatin'izany tokony hisy fiadanana foana, tokony hisy fifaliana foana
satria eto tsika dia efa misantatra ilay ratra izay. Hozy izy Jesosy malala, fantatry ny rainareo fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Ny zavatra katsahan'ny olona amin'izao andro izao dia ny zavatra filana maro samihafa eto amin'izao tany izao. Any ka rehefa betsaka sy heveriny ary ny magaga tsy mety afa-po. Tsy mety afa-po. Na toy inona efa fahafenoana ao anatin'izany hareni-tany izany dia tsy mety afa-po. Raha ohatra moa ka mba ao anatiny hoe fiainana manompo an' Jesosy eto amin'ity teny ity dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe aza sasatra ny miantra sy manome. Tsy tokony ho sasatra raha mba izay ny toerana misy ny zanak'Andriamanitra. Ny zanak'Andriamanitra tokony ohatr'izany ary tsampa efa manao izany ny zanak'Andriamanitra fa ny eo ivelany izany izay mbola variana amin'izao fiainana izao dia tsy mety mionona mihitsy. Ary izay indrindra no ampitandreman'ny Tompo atsika andra ho tratra ny fieremana dia ny fitiavana ny zavatry ny tany ka mioaka ao anatin'izany fa tsy mahatsiaro ny amin'ny fiainana mandrakizay. Mampahery atsika zanak'Andriamanitra izao teny izao mba hananantsika fifalinana dia ao anatin'ny sarotra aza hananantsika firavoravoana mandrakariva fa manome tokony tompontsika. Ary ozy izy ny Hebreo 13:15 aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toetsainareo. Misy ane tena marary ny fony raha vao ao anatin'izany vola izany no voatointonina ny fiainany. Ary rehefa tsy ampy loatra ny vola eo am-pelantanany dia inona ny zavatra misy? Toa tsy manan-katenaina intsony izy fa tena very tanteraka. Ry havana, zasy ianao zanak'Andriamanitra, Jesosy ny fitiavantsika voalohany indrindra fa ho aminy ny zavatra rehetra, ao aminy ny harena sarobidy. Fifaliana tsy voavidin'ny vola izany fa afaka omeny Jesosy maimaim-poana. Tsy ny vola no ratsy fa le fahatamana ao anatin'izany ka manjary maka ny plasin'i Jesosy. Izany no tena mahatonga an'i Jesosy miteny fa tandremo sao tratra ny fieremanareo. Ary indraindray ao anatin'ny karazana fahasairanana, ao anatin'ny betsaka mihitsy sahirana ary be no mitaraina ao anatin'izany. Izany indrindra ny fampahirezantsika mianakavy eto fa rehefa tena ao amin'ny Tompo zasy ianao dia ozy izy ny Tompo eto hoe sambatra ny ianareo ianareo malahelo ankehitriny, nareo mitomany ankehitriny, nareo noana ankehitriny. Tena toky omeny Tompo izany rehefa mijery azy ilay Tompony harena isika. Fa rehefa manana an Jesosy averiko eto foana ry havana, tena feno ny fonao ao amin'ny Tompo ihany, tsisy atakalonao azy. Ary mahazaka ny zavatra rehetra izay mitranga eo anatrehany hoe fanaratsiana. Jerena eny 2:20 hoe sambatra ianareo raha alan'ny olona ka ariny sy aratsiny ary lavo ny toy ny zavatra-dratsy. Enjana ihany izany hoe zavatra efa ohatr'izany ve ny zavatra mitranga dia mbola hisy fahasambarana ihany. Eny Tompoko, tena misy fahasambarana azakatsika iainana ao anatin'izany satria nahoana ny Tompony efa mametrapetraka sy mandamina ny fo io ary manome fanantenana ny amin'izany fa mbola ho avy ny fotoana, mbola ho avy ny fotoana hifalianao izay mitomany, avokisanao izay noana, mamiantoka ny Tompo ary misakambona antsika dia ny eto amin'izao tontolo izao fa tsy mamela antsika ho irery. Eto am-pamaranana dia mampahery anao amin'ny sehatra rehetra izay misy anao amin'ny fiainana izay iainanao. Ny Tompo mahita meloa ianao zah miaina ao anatin'ilay izy fa tsy irery tsika. Azadino ry havana ny fitiavan'i Jesosy izay natolony tapitra teo ambony hazo fijaliana ny ainy hanavotany atsika ary tsy mamela antsika ho irery amin'izay mbola andro iainantsika ety rehefa mifikotra ho amin'ny tsarintsika dia tena didiny andraikiny ka tokony tsisy amperikerika fa hifikotra ao amin'ny Tompo malala ary indrindra anana n'ilay fanantenana fa ny Tompo mihitsy no miteny amin'ity fahasambarana be dia be ity. Ary ho avy ny andro ry havana, ho avy ny andro, ho avy ny fotoana na ny fiainantsika mandalo eto an-tany indrindra ny fiainana mandrakizay
ao amin'i Jesosy. Ifaliantsika ahitantsika fa mirapiratany voninahitr'Andriamanitra, fa manana didy anefintsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra. Tsika tsy mamaly ratsy ny ratsy, fa ny 970 ny tompo dia mametraka tsara. Aoka ho mpamindra fo ianareo mba ho tahaka na rainareo mpamindra fo. Dia ny tompo any ameno ny fotsika mba azahotsika manatanteraka ny sitrapony. Ivavakintsika. Jesosy eo misotranao izahay ny amin'ny toriteny izay mbola nomenao anay, namerenanao izany taminay tamin'ity anio ity indray. Mampahery anay ary manoro anay ny amin'ny lalana tokony alehanay. Jesosy eo tena misy mitomany any ambadika any, tena misy oro sy malahelo, tena misy hiaran'ny fanaratsiana sy atao tsinitsinina. Jesosy amin'ny sotrapetsaka mampahery anay ianao ary mampitandrina anay mba tsy hamaly ratsy, mba tsy ho tia izay tiana ihany fa na dia no mitsangako ho fahavalo aza. Andriamanitro, ampio izahay fa tsy mora manatanteraka izany. Meo ny herin'ny fanainao masina izahay azahoanay manatanteraka ny sitraponao, ka handraisanay fifaliana na dia amin'ny andavanandronay aza, ary natohina karaza-manjoanay ety tsy ho amin'ny fisetona lalina fa hitraka hijery anao aingana ilay tompony zavatra rehetra. Dia aoka ho mpamindra fo tokoa izahay, hanahaka anao Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Tompo, ilay rainay mpamindra fo. Dia soraty eo am-ponay ny teninao ataonay mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Velomandray tompoko. Jesus
Nareo teo sakafo-panahy androany niarantsika tamin'ny mpitandrina Rasoamanana Marie Thérèse avy ao amin'ny FKPMV Jerusalema Fiderana Ambohijatovo Ambohipan-drano.